izahay groupe B taranaka voafidy no miaraka amintsika eto indray androany ka tonga ny fotoana izay andrenesantsika ny hafatra Andriamanitra. Mino afa efa niomana ny an'izany ianao andre hafatra vaovao avy amin'ny tompo amin'ity androany ity. Ka alohan'ny andrenesantsika ny hafatra dia andaontsika hivavaka angataka ny taridalan'ny fanamasina mba tena fanamasina ny anazava amintsika tsiraray avy ny sitrapon'Andriamanitra indray amin'ity androany ity. Tiako ianao anana etaeta angataka ny tsara indrindra avy amin'Andriamanitra ho fampaherezana anao. Raha eo misaotra anao izay mankasitraka noho ny fitiavanao sy famindramponao mbola natratranana izao fotoana izao ahafahanay indray mandray ny teninao. Tsapanay fa tena tianay ianao ary tsy mitsahatra manintsy sy mampianatra anay mampaheranay amin'ny alalan'ny teninao. Ka androan'izay Jesosy dia efa manokatra fonay indray hidiran'ny teninao. Za izay hitondra ny hafatra dia fitaovana ihany fa oka ny sitraponao Andriamanitra no tanteraka eto. Fa namasinao hatreo ty fotoananay ity mesa mahery eto ianao azavao ny sainy tsiraray avy mba tena tsisy alamaina izay rehetra mandre ny feonao fa tena hoe atsapa hery akasika fanasitranana fanafana dia misaotra indrindra raha eo averina fenonao ny voninahitra. Aleluia, amen. Tenin'Andriamanitra izay ifampaherezantsika amin'ity androany ity. Salamo voalohany toko voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Salamo voalohany toko voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy ny teny mivako toy izao hoe: sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny ny lalany no saintsisainy andro aman'alina. Dia tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona izy izay mamoa amin'ny fotoanany, ny raviny kosa dia tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Amen. Araka izany tenin'Andriamanitra izany ny andraisantsika fampianarana fampaherezana amin'ity androany ity ka ny tenin'Andriamanitra moa eto dia tena mahafinaritra. Ny soratra ery ambony dia mivaky toy izao hoe: tsy fitoviany tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Izany hoe amin'izao vaninandro iainantsika izao dia tena manavaka izay manompo azy Andriamanitra ary tena manavaka izay tsy manompo azy ihany koa. Ka ny lohahevitra izay ho raisintsika ity androany ity dia fototra mahomby mahazo faka. Fototra mahomby aneza sy ianao ary tena manana faka tsara, mijoro tsara amin'izao hazakazaka, amin'izao fotoana anompontsika an'Andriamanitra izao dia tena ho faka tsara tokoa izao sy ianao. Tena fototra mahomby ankasitrahan'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra moa dia miteny ny sitrapon'Andriamanitra amiko sy aminao dia tahaka io ravina io andininy fahatelo tena tiako tsindriana mafy mba tena ho tahaka ny ravina tokoa tsika sy ianao mamoa amin'ny fotoana rehetra. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe: dia tahaka ny azo ambolena eo amin'ny rano velona izy izay mamoa amin'ny fotoanany, ny raviny koa dia tsy mba malazo, ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Izany hoe izao tanjona izao fanompontsika an'Andriamanitra izao dia samy manana ny toerana maha-izy azy avy tsika tsiraray avy, samy manana ny refofinoantsika tsiraray avy, samy manana ny hetsika ataony ho fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika tsiraray avy. Fa Andriamanitra nefa dia tena miteny hoe: fa okitsika isaintsaina ny lalan'i Jehovah zany isaintsaina andro aman'alina fa ny lalan'i Jehovah ny tokony ho sitrakitsika. Izany hoe ny sitrapon'Andriamanitra no tokony ho tanterahantsika amin'ny fotoana rehetra amin'izao fanompoana an'Andriamanitra izao. Tsika izany tsy tokony anisan'ilay olona tsony misaintsaina ny ratsy fanahy, tsy tokony mijanona eo amin'ny lalan'ny falehan'ny mpanota hoe efa nanota omaly dia mbola hanota androany, mipetraka amin'ilay fisainan'ny mpaniratsira hoe mifosafosy ianao, manaratsy olona ianao. Tsy tokony izay intsony ny tan'Andriamanitra amintsika. Fa ny zavatra tediavin'Andriamanitra amintsika dia hoe itsika manao ny sitrapon'Andriamanitra ka ninona zavatra miseho, ninona zavatra mandalo dia tsika tsara fototra, tsika faka tsara amin'izao fanompoana an'Andriamanitra izao tena ho fitaovana tsara eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka amin'izao fanompoana ataontsika izao zany dia mila mandeha ny tena tsara tsika hoe tena Jesosy marina ve manjaka ao anaty fotsika, saintsaintsika andro aman'alina. Tsika ve tena misaintsaina izany hoe raha ialy eto dia tena ho any an-danitra
tena mifadiny ratsy tokoa ve tsika mangataka fahendrenandro manalina ve tsika fa tsika manitatra ho fanjakan'Andriamanitra, tsika ve le tsy mbola mora lavo fa tsika le mampijoro olona, tsika le tena hoe mikasitrahan'Andriamanitra raha misy namantsika lavina hoe mety hoe ketraka, tsika ve anisan'le pampaheran'le olona, dia nio tsara ny tenanao dia nio tsara ny mombanao fa zany ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika, dia tsara fototra tsika ny andro mifamaofao ny andro farany efa miseho fa miaratsy ny fiainana fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny andro farany dia manavaka an'izay manompo azy izy, zany hoe tsika ianao tokony hiavaka tanteraka mihitsiny amin'izao fanompoantsika an'Andriamanitra zao, amin'izao hazakazaka ataontsika izao dia tokony ho hita mihitsy tsika hoe misy vokatra, mitaona vokatra makany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zao no tokony ahitana tsika hoe tena vehivavy mijoro tsika, tena lehilahy mijoro tsika, tena hita mihitsy hoe ampiasan'Andriamanitra tsika, tena hita mihitsy hoe mijoro manitatra ho fanjakan'Andriamanitra tsika. Zay le hoe tsara fototra le takian'Andriamanitra amintsika, ka ninona zavatra amin'izay hoe andavo atsika dia mijoro tsika tsara fototra tahaka an'le anona ozy ny tenin'Andriamanitra, azo am'ileny eo amoron'ny rano raha mivelona izy ka mamoa amin'ny fotoanany, zany hoe amin'ny fotoana rehetra tsika dia tokony hamoa foana ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, amin'ny fotoana rehetra tsika dia tsy tokony halazolazo, zany hoe reraka, mety reraka ve ianao mivavaka, reraka ve ianao fady hanina, tsy ariavana, fotoana zao tokony iorenantsika mafy amin'izany fiainam-bavaka zany, fotoana zao tokony tena hoe hafoizantsika ny nofo hifadintsika hanina maka ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, satria zany rehetrarehetra zany dia anisan'ny fototra mampahery atsika, zany rehetrarehetra zany dia anisan'ny fototra mampijoro atsika, tena mampiavaka atsika mihitsy hoe Andriamanitra velona no anatintsika, ka tsika rehefa tsara fototra ohatr'izay dia tena mahandray karama tsika, hitantsika tsika rehefa miasa tsika dia miasa be tsika mandritra ny iray volana, dia any amin'ny faravolana ny patron mandray manome karama tsika, dia ohatr'izay mihitsy tsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra hoe rehefa tena miasa tsara tsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tsy manao kitotoa fanompoana, dia Jesosy mpandoha karama antsika, Jesosy ny patron antsika, dia jereo tsara hoe tena piasa ampiasan'Andriamanitra tokoa ve ianao ka tonga amin'ny fotoana andohavan'Andriamanitra ny karamanao, tena Jesosy ve ny patron anao, tena Jesosy ve ny asanao, tena Jesosy ve no ametrahanao amin'ny fiainanao, fa rehefa zany ny zavatra miseho amin'ny fiainanao te hampahery anao hoe ho avy ny andro andraisantsika n'io karama io, ho avy ny andro hipehen'Andriamanitra ny karamantsika tsiraray avy, izay tena mifantoka amin'izany hoe asa fanompoana an'Andriamanitra zany tsy manao kitotoa, mitady ho fahendrena, mankatoa an'izay rehetra voalaza, mitaona ny fanahin'olona any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia rehefa tonga amin'izay ny fotoana dia miasa Andriamanitra, tonga amin'ny fotoana dia mandony karama antsika tsiraray avy, tadidio tsara fa tanjona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia zany hoe fiainana mandrakizay zany, ary ny olona ho any amin'izany fiainana mandrakizay zany tsy olona kamokamo, Andriamanitra tsy mila olona kamokamo, Andriamanitra tsy mila olona malaindaina, fa ny Andriamanitra dia olona mazoto, ny olona tadiavina anitatra ho fanjakan'Andriamanitra, ka raha ho avy ny fotoana mazoto miasa ianao amin'izao fotoana izao ho avy ny fotoana andohavan'i Jesosy ny karamanao, ka dia nio androany tena Jesosy ve ny patron anao, manoloana ny asa izay ataonao andavanandro tena iza zany mibahana bebe kokoa, le asan'Andriamanitra sa le asan'ny nofo, fa tena te hampahery anao hoe aza atao ambany zavatra ny fotoanan'Andriamanitra, aza atao ambany zavatra ny fanompoana, fa ohatry ny andraisanao ny karamanao isam-bolana, ny peheny Jesosy aminao raha tena patron anao mariny Jesosy, satria tsika miasa dia ny patron antsika mibaikobaiko antsika amin'ny zavatra rehetra, ny patron rehefa maniraka izy dia manao ianao satria ianao te handray karama, dia ohatr'izay koa Andriamanitra hoe raha te handray karama ianao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ninona zavatra takian'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia tanterao zany mba tena ho fototra, mba tena ho fototra mijoro ianao mba tena ho anisan'ireo tena olona mahomby ianao, fototra mahomby tena hoe mahazo faka tsara ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao ka ninona zavatra miseho dia ataonao tsinitsininy zany na miharatsy ny andro, za tena tsoriko aminao hoe ny andro andro farany zao fa za tena vao maika tena hijoroako ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, zany hoe vao maika tena hanaovako ny asan'Andriamanitra be zany fa fantatro hoe any aoriana any dia tsy maintsy mandray karama, ary tena tsapako mihitsy le fitahian'Andriamanitra hoe tena mitahy Andriamanitra rehefa tena hoe manao ny asany ianao tena tsapako mihitsy hoe Jesosy ny patroako maniraka izy dia mamatsy amiko izy manome izay rehetra ilaiko izy, satria za manao ny asany, dia tiako hampaherezana anao amin'izany ten'Andriamanitra zany hoe aoka tena ho fototra tsara ianao, fototra mahomby amin'izao
fanompoana an'Andriamanitra zao ianao. Aoka tena tsy ho ataonao tsintsinona ny asan'Andriamanitra zay apetrany aminao fa ataovy zava-dehibe ampitomboy foana ny fiainam-bavaka ao, ampitomboy foana ny fifadikanana, mba hahatonga anao ahomby mba hahatonga anao tena hoe ho tsara fototra, hahatonga anao tena hoe vehivavy sy lehilahy ankasitrahan'Andriamanitra, dia tena ataovy ny asan'Andriamanitra, misisihy foana makany amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa izany ny zavatra takian'Andriamanitra amiko sy aminao amin'izao andro faran'izao. Ka te hampahery anao hoe aza tao ambany zavatra ny asan'Andriamanitra. Raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, tanterao izay rehetra sitrapony amin'ny fiainanao, tanterao izay rehetra angatahany aminao, dia ho hitanao fa ahomby be ianao na miasa fanomponao, na miasanao andavanandro, na velon-tenanao, manoloana amin'ny fianakavianao, dia misy fahombiazana be rehefa mankatoy sy mankasitraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao, mba tena ho fototra mahomby, mahazo vaky ianao, tena ho fankatsara ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ka izay ny tenin'Andriamanitra fohy anzarako taminao tamin'ity androany ity, anjaranao mitsakotsako an'izay rehetra anjaranao, dia ny ho tsara ny tenanao fa tianao Jesosy, vavakintsika. Ka sitraka anao izay Andriamanitra ny amin'izany teninao izany, saotra fa Andriamanitra tsara ianao ary tsy mitsahatra miteny sy mampianatra anay, averinay feno anao Andriamanitra amin'ny voninahitra, ka mino izay fa tsy hisy alamaina izay rehetra nandrehan'izany afatrao izany, fa tena fototra mahomby mahazo fankatsara ao amin'ny fanomponanao izay tsiraray avy, tsy hisy hamitan-tena amin'izao fanompona izao, dia averinay feno anao ny anja sy ny derary ny voninahitra mandrakizay. Isandrata Tompo, aleloia, amen. Raha soa antsika rehetra tahin'Andriamanitra daholo, amen. Thank you.